Miarahaba tsika rehetra indray tafaraka androany araky ny mahazatra moa de isaky ny lahady de mifampiresadresaky eto foana tsika. Resaka fiainam-pirenena indray tsika androany resaka momba ny fiainam-pirenena satria misy ny vaovao nanaitra ny maro manderany vaovao rehetra, ny fisian'ny fijoroan'ny firaisan-kina ny malagasy zay nitambaran'ireo candidat 5 tao anatin'ny C11 de misy koa ireo candidat 5 zay nitambatra ray koa zay mitondra ny anarana hoe collectifan'ny Madagasikara moa sa Malagasy zay. Fa raha fitimina zany nizara roa ny C11 de nisy nanangana an'io samy nanangana ny antoko politikany daholo zany izy reo mitambatra. Misy lafin-javatra vitsivitsy ho resaiko androany mahakasika an'izy io hitondrako ny fomba fijeriko. Zavatra voalohany lazaiko de zao, zavatra ray tiako faritana aloha de zao hoe voapirofo zao ary miharihary araky n'izay tenitsika nanomboan'ny fampelezan-kevitra iny tamy voalohany fa citron ihany no orange ozy tsika tamin'ny fotoana iny. De za moa efa niteny teto hoe tsy inoako velively hoe citron ihany no orange na hoe vazaha mody miady ohatra araky ny fiheveran'ny maro anazy. Voapirofo izy zao fa tena tsy citron ihany ny orange fa io izy hitatsika tsy nandeha nitady seza rehefa nitrangana ny gouvernemanta sy ny fitondrana io amizao io fa mbola manohitolona miaraka amin'ny reo candidat namany. Zay zao defa nisy fahadisoam-pijery isika malagasy amizay zavatra zay. Voapirofo zao fa tsy mitombona ny zavatra noeritseretin'ny akamaroantsika tamin'iny fotoana iny. Zay ray faharoa, zay ray voalohany. Faharoa tiako teneny eto de zao, okatsika tsy hitsara be fahatany satria zay manko ny problematsika malagasy. Tsy mba manana fandalinana, tsy mba manana fandalinana lalina fa manao fijery marivo fihevitra marivo de zany foana matetika mahavoafitaka atsika malagasy. Raha ny resaka mandeha mantsy de zao hoe tsy mitovy hevitra ndray ny 11 candidat fa nizara roa de fa maro koa ny resaka mandeha zao ve nataonareo ohatran'izao raiky amby folo aza nareo tao tsy navita ninina ohatran'izao ohatran'izao betsaky ny resaky amiko manokana. Ary te hamoany saitsika zao hoe okatsika mba tsy hitsara be fahatany mialoha fa tsy haitsika na stratégie zareo koa izy io na amireo 5 hafa de mbola tsy nisy nanao fanambarana na ny ray aza tamireo hoe fa tsy mitovy hevitra etsony zahay candidat raiky amby folo fa de misaraka zay tsy nisy nanao fanambarana reo na de ray aza. Ka okatsika tsy tsaratsara fahatany hoe lasa tsy mitovy hevitra zareo fa mety io koa stratégie tsika de anjaratsika mijery ny zava-misy rehefa aveo. Fa atreto mbola tsy nisy nanao fanambarana reo na ny ray aza hoe tsy mitovy hevitra etsony zahay ka de nizara roa zahay. Fa tokony mba ho jerentsika aloha le zava-misy fa amiko mety ho stratégie ihany koa le izy. Zay raiky faharoa. Ny fahatelo de zao, eto zany za de te hitodoka amitsika vahoaka malagasy, te hitodoka indrindrandrindra ho anareo mpanaraka ny Andriamatoa Ravalomanina, ho anareo antoko TIM satria ianareo mihitsy no nanitsikitsika voalohany hoe citron ihany no orange, citron ihany no orange. Averiko foana fa rehefa ady iraisana aloha tanjona iraisana de tsy tokony misy zay atongavany any amle tanjona aloha no atao voalohany fa tsy ao anatin'ny
mbola miady amin'ny atongavana tanjona defa misy fanilikilihanao. Zay zany hitako a problemanareo team, nareo mpanaradiana Andriamatora Valimanina, satria raha Andriamatora Valimanina foana no tianareo a ho landrailandraina, nefa ady a tsy ho vitanareo rery le izy. De tokony tsy misy afanavakavana aloha amin'io fotoana hediana atongavany amin'io tanjona io, fa tanjona de ray ihany aloha. Rehefa tafindry amin'ny tanjona de samy makany anazy amizay rehefa aveo azo tsara zany. Zay zany ny problemanareo amin'ny mpanoana ny Ravalimanina, tsy tianareo hoe hisy olo hafa mihitsiny zany fa defa ho Ravalimanina foana, nefa nareo a anisan'olo sary tahotra aza nareo na hidina an-dalambe tsy vitanareo. Mahery ato anatin'ny Facebook foana nareo, ka zay ngaveko anareo mpanaradian'ny Ravalimanina nareo hoe azasina hoe prosteny ry e na HVM ry e, nitanjona aloha jereo a de samy miaraka miray hina aloha amtika ady faharoa, azo lazany hoe ady faharoa atiky. Fa raha mbola milope amty zany a de zay no vita, tsy misy trony, tsy misy trony. Eto a de isorako manokana, tsy haiko moa na fandrifian-javatra na fa efa programany zareo tao le izy a, fa anisan'ny nangataiko zay video nataoko teto moa zany a, ny hanaovana candidat tokana ao anatin'ny candidat collectif des candidats reo a. De isorany eto moa zareo fa tanteraka le izy a, tatarainjareo le izy a, averiko foana tsy niresako, mety tsy niresako teto a no narainjareo, fa mety efa programany zareo tao le izy a, fa ny fanandrify amin'ny tolokevitra zay nomeko na izany azy na izany na tsy izany de isorako a, fa zay ny tokony izy. Fa ny tiako tenena, ny tiako ho averiko foana zany hoe amtiky stratégie manaraka aty a, tsy mijery hoe team na HVM na inona na inona na ino, tsy jerena zany fa jerena zay olona mamy hoditra any isaky ny amin'ny distrika sira faholany, na ao amin'ny team io, na ao amin'ny prosteny io, na ao amin'ny HVM io, na ao amin'ny APM io, tsy jerena toko politika fa zay hita fa mamy hoditra any isaky anatin'ny distrika, de iny no tohanany collectif des candidats. Ary engaveko anareo collectif des candidats edy koa zany, rehefa tonga ny fampeliazan-kevitry ny solombavam-bahoaka sy ny kominaly a, de midina isaky ny distrika mihitsy nareo a amizay propagande zay. Ka ohatran zay zany zava-misy amizao a, ka na izany na tsy izany aza, na eo a nihetsika zay ataony reo collectif des candidats reo a, dia ny tena heriny a dia isika vahoaka malagasy. Reo misy 150, 5 efa 10 moa zareo zao, 5 tsy haiko 150 na 5 tsy haiko, fa reo a averiko foana fa reo a olona manana ny fiainany tsara daholo, olona miliardera daholo reo, fa ny hanafaka atsika vahoaka malagasy anatiny tiky fahorina mangitrokitroka aty, anafaka ny Madagasikara anaty lavaka aty a, no tanjonan'izy reo a, de isika vahoaka malagasy ndray a no mandeha miome anjareo a, mandrabiraby a, maneso a. De za zany tena lasa saina efa mitapy ve le vahoaka malagasy sa inona ny zava-misy, mialatsiny amle fomba fiteny satria lasa mampiteny anjany mihitsiny a le situation misy, hoe efa mitapy ve le vahoaka malagasy sa ahoana, sa everiny le vahoaka malagasy ve fa io no asambarana io délestage mandavataona io tsy fandripalemana mandavataona io vidina lavanimy totongana zara tsisy mpividy io ve ny fahasambarana amin'ny malagasy. Ka raha misy olona te hanala anazy anatin'izay fahasambarana zay de olona koa no imezana esoina. Fa za zany de teny hoe raha mbola tsy tonga saina amty dingana manaraka ty ny vahoaka malagasy de za miangava nareo collectif des candidats reo ajanony ao ina ny fatiny ao, tena ajanony fa zay ny safidiny malagasy zay, ny hahantra mandavataona, ny haina amin'ny délestage mandavataona, ny
vanilla tsisy mpividy mandavatona, ny hiaina amy tsy fanjipalemana mandavatona, avelao hiainany ao raha tsy tonga saina amizao ny vahoaka malagasy. Ka ohatran'izay zany ny fomba fijeriko amin'ny tiky vaovao zay na resaka tamty herinandro ty fa deuxième stratégie azo lazainy hoe tsy naomby moa tamy voalohany raha manaiky zany hoe tsy naomby ry zareo tamy voalohany nefa tsy mifahombiazana de niankina amitsika vahoaka malagasy ny tsy fahombiazana tompoko. Voalohany de niankina amitsika vahoaka malagasy satria isika zay eo avotana no ravoravo tanana tsy namehery tsy nanosoka ireo collectif de candidats reo. Fa eto de miverina aminareo Antananarivo zany za averina tadidionareo fa firaisankina zao no tadiavina firaisankina. So de mieritseritsy nareo Antananarivo fa hoe Antananarivo manonga-panjakana de tsy maintsy vaongana fa taloha zany fa tsy zao. Taloha zany fa tsy miexiste tsony amizao. Ina no antony azavaiko eto? Iza moa no heriny fanonganam-panjakana hatramizay tao Antananarivo? De ny mpianatra. Nomboka tany amy 72, tamy taona 72, tamy reny fandimidimy reny mpianatra foana, mpianatry ny université foana tompokoa no heriny fanonganam-panjakana nisy teto Madagasikara hatramizay. Iza no antenainareo mpianatra amy génération 2000 zao fe no antenainareo? Lidon manahirana anazy, revena ambohiposy amin'igny 4 semaines manahirana anazy. Safady zany manahirana mpianatra amizao TikTok. So de verinareo mbola mpianatra tany 72 1980 ary reo mpianatra reo zany manahirana. Le mpianatra koa amizany tsy tonga saina hoe inona moa ty antony anaranay ty? Ataonay aiza ny diplôma ho azonay raha mitotongana ny firenena, raha ohatra tsy misy orinasa esana, tsy misy hôpitaly esana, raha ohatra hoe olona anao médecine izy tsy misy hôpitaly esana, ianjy dokotera retraite vo hisy recrutement, mbola kolokolo koa raha tsy manam-bola tsy voaray tsy tonga saina amizany mihitsy le mpianatra amizao 2024 satria génération 2000 daholo reo tsy misy ilana anazy daholo reo mialatsiny amy fomba fiteny. TikTok no manahirandreo de manenjika mama sosy manenjika papa sosy mirevena amy 4 semaines bohipo 67 zany manahirana ny génération 2000 fa tsy misy miditsy anatiny lohany mihitsy ne fiainam-pirenena zany ahoana moa ny hoavo, ina moa dikan'ty fianarana atao ty raha ohatra hoe diplôma ipetraka anatina valizy renoazoko rehefa aveo le firenena iainako nefa tsy misy avenir nakely azy. Ka tiako tenena aminareo Antananarivo zany de zao hoe firaisakina zao, firaisakina miaraka amin'ny province rehetra de todika amitsika amy province koa za eto mba tongava saina tsika, mba tongava saina hoe zao foana ve no iainana mandavatona hoe ny olombitsy ao Antananarivo foana ve no igereny zavatra rehetra eran'ny province rehetra, baiko midina foana ve no iasa eto Madagasikara, avy any Antananarivo foana baiko rehetrarehetra midina eran'ny de tsy tonga saina tsika amy province hoe tsy mety ane zao rafitra zao tsy mety ane rafitra hitondrana Madagasikara zao mba tokony mba hovaina, mba tokony ediana. Fa itsika de province de mialatsiny koa araky ny tenin'ny rangary io hoe ohatrany banky. Manaraka zay tsika amy province olona matanjakarabatana fa malemy ara-tsaina, mialatsiny zay ny zava-misy tsy maintsy resana, matanjakarabatana fa malemy ara-tsaina, mora voavidy vola. Tsika amy province mora voavidy vola, mora pepoina, zany daholy ny toetsaitsika amy province zany. Piso lelaka zany ny toetsaitsika amy province zany. De tsika ve de olombitsy no handeha hanao an'izany eto Madagasikara. So de mihevitsy anareo hoe province Antananarivo rehetra olombitsy no manao manipulation iaina tsika amy zavatra rehetra ohatran'izao
de tsika ana province zany ohatran'izao foana manao misoloa foana isaky ny misy raha misy zavatra tokony tapahana province any a de baiky midina de mangina ny olona tokony adima totorana vola de mangina misolelaka rovina tsika ny province vo tonga saina rovina isika any faritany vo tonga saina sa mahafinaritra atsika ve io rafitra io ve mahafinaritra atsika io rafitra io zay zany tiako teneneto hoe ako kosa tokony isy andray te so de isy andray antendrina resaka rasiste non tsisy resaka rasiste mihitsy neto tsisy resaka resaka fa zava-misy no lazaiko eto hoe isa moa tsy manaiky fa baiky midina daholo any fitondrana eto any amin'ny faritany any Antananarivo daholo any baiky ny rehetra ny vola rehetra amin'ny faritany alefa any Antananarivo daholo de Antananarivo ndray no migere iza tsy manaiky zany tsisy idirina resaka rasisme mihitsy zany tomboka ilana tsiny so de misy andika vilany fa le zava-misy le rafitra iainan'le firenetsika mihitsy zany no tokony mila ovana ny mpanao politika nefa zay indrindra olombitsy mahazo tombotsoa de tsy anina eritreritra velively hanovany zany tompoko fa isika vahoaka malagasy no tokony miady am'izany ka ity zany no ataoko hoe farany raha tsy tonga saina amizao tsika malagasy dia tsika zany olona fa tena tsisy lana azy ambony tany azo zany hoe olona tsy miexiste atsony zany tsika eto ambony tany raha ohatra tsy mbola tonga saina amizao zay zany izy fa hitatsika ihany ma ny evolution ny zava-misy ho arahitsika tsaka sy andavana eto de mankahery anareo collectif de candidats ary averiko ndray hoe ataovy zay azahoana solombavao be da be mba hialana amin'ny resaka hoe fidinina an-dalambe ohatran'izao satria tsy afaka anao zany raha teo satria nareo tsy manana fahefananao zany noho ny zava-misy zay tsy ho teneniko eto fa anjaratsika zany no manatanteraka an'izay zavatra zay de miankina averiko foana miankina amitsika vahoaka malagasy miankina amitsika vahoaka malagasy no afahatsika ao anatin'ny fahantrana lalina am'izao fotoana zao mankasitraka tomboky lay mankasitraka tomboky vavy